Andriamanitra tsy mandao tokoa ry avako ny andriamantsika. Andriamanitra mamonjy atsika isan'andro san'andro. Andriamanitra mamela ny helotsika koa. Koa hitsangana zao ny fiangonana, andray ny famelan-keloka avy amin'ny tompontsika. Koa raisa amin'ny finoana sy ny fanantenana ary zao, ny famelan-keloka atolotry ny tompo atsika manao hoe: fa izao Jehovah Andriamanitra ao no mitantana ny tananao kavanana, dia ilay manao aminao hoe: aza matahotra, izao no amonjy anao. Voavela ny heloka reo no ny anarany masina. Aleluia. Amen. Jehovah Elohim, Amin misi vitaka nifanai. Suku niterini pamunziku ni vavaku isukacha liderali panavucha Andrusu vatesonu panavucha eravuni Ny olona voavela heloka tokoa ry havako dia samy manambara eo anatrehan'ny namany sy eo anatrehan'Andriamanitra ny finoany. Koa andeha ny fanekem-pinoana faefatra arak'izay hitantsika eo amin'ny litorjia no imbonantsika izao manao hoe: manambara ny finoantsika an' Jesosy Kristy isika dia araka ny tenin'ny Jaona mpanao batisa hoe: indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotany izao tontolo izao, sy araka ny teny nataony Andre hoe: efa nahita amin'ny Mesia izahay, sy araka ny teny nataony Natanaela hoe: Raby io, ianao ny zanak'Andriamanitra, ianao ny mpanjakan'i Israely, sy araka ny teny nataony Samaritana hoe: ny tenanay no nandre, ka fantatray fa izy tokoa ny mpamonjy izao tontolo izao, sy araka ny teny nataony Petera hoe: ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona, ianao no manana ny teny ny fiainana mandrakizay, ary araka ny teny nataony Tomasy hoe: Tompoko sy Andriamanitro. Amen. Tonga amin'ny fotoana isika izao ry havako, ahafahana mitondra-bavaka manokana sy mamiafatra indray ny ankizy sy ny tanora eto anivo ny fiangonana. Koa andeha hitsangana ny ankizy sy ny tanora rehetra, ny hira efa voalahatra no andeha iraintsika. Tu
vavaka isika Jesosy misaotra anao indray no amin'ity fotoana ity izay tenenanao manokana amin'ny ankizy sy ny tanora ny fianakaviam-ben'ny sekoly lahy dia eto amin'ny fiangonana dia miteneny ianao fa hiaino izahay amin'ny anaranao Jesosy amen. Ndeha hipetraka ianareo. Ny soratra masina kana afatra ho anareo dia ny Salamo 130, ny Salamo 130 ka ny andininy 720. Ny Salamo 130 ny andininy 720. Satria efa tsy mikasokasoko atsony ny Baiboly zao dia mahita ianareo zany. Ovakitsika zany amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe tiavan'i Jehova ry olona masina rehetra, miaro ny marina Jehova ary mamaly dia mamaly ny mpiavonavina izy. Amen. Soratra masina rakizy sy tanora izay anehoana ny fitiavana an'Andriamanitra, anehoana ny fitiavana an'Andriamanitra. Izany hoe raha tsorina mahita zany sady afatra ho anareo ny amin'ity anio ity dia ny hoe tiavo Andriamanitra, tiavo Andriamanitra. Inona ny zavatra tianareo indrindra eo amin'ny fiainanareo dia samy hamaly izany ao an-tsaina eo daholo ny ankizy sy ny tanora tsiraray avy. Ny ray aman-dreny ve? Inona manaraka ny ray aman-dreny? Misy zavatra hafa koa ve? Dia zavatra samy hafa zao ny ao an-tsaina hoe zao no tiako, zao no tiako, zao no tiako. Fa mihoatra izany rehetra izany ny fitiavana an'Andriamanitra. Ahoana ary no atao mba hanehoana izany fitiavana an'Andriamanitra izany? Dia ireto zavatra efa haitsika reto no atao mba hitiavana an'Andriamanitra, hanehoana izany fitiavana an'Andriamanitra izany. Deraina Andriamanitra, deraina izy, hajaina izy, omena voninahitra izy. Isan'izany ireo no lazaiko ireo. Deraina izy, hajaina izy, omena voninahitra izy. Ahoana indray ary zany? Izany hoe miderina Andriamanitra izany rakizy tanora dia izao ny fiainana manontolo mihitsy no atao hiderana an'Andriamanitra. Rehefa mihira zany ny ankizy sy ny tanora, naiza toerana misy nareo dia mihira ho an'Andriamanitra. Noho izany zany dia atao mihoatra lavitra noho ny fideranana noho ny izay hirahira maro karazana ataonareo any amin'ny fiarahamonina sy any an-trano any ny fiderana an'Andriamanitra. Mba atao ohatra n'ilay fanaovana tsenjery ny karazan-kira maro be henonareo amin'ny radio sy ny hainao manjery isan'andro koa zany ny fahaizantsika ny firana sy ny hira fiderana an'Andriamanitra. Atao mihoatra lavitra noho izany. Izany no hoe miderina Andriamanitra satria tia an'Andriamanitra. Ny hoe manaja an'Andriamanitra dia izao. Efa haitsika daholo ihany reto. Tsy miteny ratsy, tsy mieritreritra zavatra ratsy, tsy mandainga, tsy mangalatra, tsy mamitaka ray aman-dreny, mivavaka sy mamaka ny tenin'Andriamanitra. Zany manaja an'Andriamanitra. Ahoana ny hoe manome voninahitra an'Andriamanitra? Ny hoe manome voninahitra an'Andriamanitra dia izao indray. Eo amin'ny fiainako dia Andriamanitra no lehibe indrindra. Eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainanareo dia Andriamanitra no ambony indrindra. Ny antony azy avokoa izao rehetra izao, ary singa anankiray amin'izay azy eto amin'izao tontolo izao ao ianao. Noho izany ny hoe manome voninahitra an'Andriamanitra zany dia raketina ao an-tsaina sy raketina ao am-po. Ilay Andriamanitra lehibe indrindra io. Noho izany rehefa ao an-tsain'ny ankizy sy ny tanora sy efa ao am-pony fa io Andriamanitra io no lehibe indrindra, izy no ambony indrindra, izao rehetra izao dia azy avokoa. Dia tanteraka ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra.
no zany araka izy tanora ny hoe tian'Andriamanitra dia midera azy, manaja azy, manome voninahitra azy. Zava-dehibe ireo araka izy tanora ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Ivavaka isika. Andriamanitra ao misaotra anao zahay noho ny amin'ny teninao izay nampahafantarinao sy nitondrana hafatra ho an'ny ankizy sy ny tanora teo, mba hahafahan'izy ireo mitianao Andriamanitra satria tianao izy. Porofon'izany ary dia mila mideranao izy ireo, mila manaja anao izy ireo, mila manome voninahitra anao izy ireo amin'ny fiainany rehetra. Dia raisoary Tompo ny fiderahany, ny fanajany ary ny fanomezam-boninahitra izay tanterahany eo anatrehanao. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Iombona mivavaka isika ry havana. Ry Tompo Andriamanitray, misaotra anao ny amin'izao fotoana izao izao, azahoanay mamaky ny soratra masina sy mandray ny hafatra avy aminao. Mangataka ny fanahinao masina izahay, hiasa mahery sy handrakotra anay tsirairay avy. Tario izay hamaky ny teny, momba ny mpanomponao izay tondra ny hafatrao, ary ho anay vahoaka miandrandra anao. Hazavao ny sainay, atakaranay izay tianao ambara aminay. Meteza Tompo hanavao anay, taomy izay fampahery, ho fankatoavana anao sy ho voninahitrao irery ihany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, Tompony hery rehetra no hanaovanay izany vavaka izany. Amen. Hiaraka maky sy hiaino soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha, bokin'ny Salamo, Salamo 130, 9:7-10 ka hatramin'ny 420. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Akory re ny habeny zava-tsoanao, voarakitrao ho an'ny matahotra anao, dia izay nataonao teo anatrehan'ny zanak'olombelona ho an'izay mialoka aminao. Anafina azy ao amin'ny fiafenana eo anatrehanao ianao, mba tsy ho tratry ny teti-dratsy ataon'ny olona izy. Ampihery azy ao an-tranonao ianao, mba tsy ho azo ny lela mifanditra izy. Isaorana anie Jehova, fa nataony mahagaga ny famindram-pony tamiko tao an-tanàna mimanta. Fa hoy izao amin'ny fahatairako, voafongotra tsy eo imasonao aho, kanjo ny hainy ny feon'ny fifonako ihany ianao, raha nitaraina taminao aho. Tiavany Jehova, ry olony masina rehetra, miaro ny marina Jehova, ary mamaly dia mamaly ny mpiavonavina izy. Mahereza, ary eo ka tanjaka amin'ny fonareo, dia ianareo rehetra izay manantena ny Jehova. Ho tohizantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao. Filazantsara araka ny Jaona. Jaona 4:12, 9:20 ka hatramin'ny 5:20. Ary ho faranantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny epistily voalohany ho an'ny Koritianina voalohany 4:20, 9:5 ka hatramin'ny 5:20. Amin'ny anaran'ny Tompo. Tsy hamelanareo hokamboty aho, ankaty aminareo aho. Vetivety foana dia tsy ahita intsony izao tontolo izao, fa ianareo no ahita. Satria velona aho dia ho velona koa ianareo. Amin'izany andro izany dia ho fantatrareo fa izao ao miraiko ary ianareo ato amiko, ary izao ao aminareo. Izay manana ny didiko ka mitandrina izany dia izy no tia ahy.
ary izay tia ahy no tiany raiko ary izaho ho tia azy ka iseho aminy. Ho Jodasy tsy Iskariota taminy, tompoko nahoana no aminay ihany no isehonao fa tsy amin'izao tontolo izao koa? Jesosy namalika nanao taminy hoe, raha misy tia ahy dia hitandrina ny teniko izy, ary ny raiko ho tia azy, ary akao aminy izahay ka honinao aminy. Izay tsy tia ahy dia tsy mitandrina ny teniko, ary ny teny izay renareo dia tsy ahy fa ny ray izay naniraka ahy. Ankaty aminareo aho rehefa namaky any Makedonia, ka hamaky any Makedonia aho, ary angamba hitoetra ao aminareo aho, na handany ny ririnina aza mba anateranareo ahy amin'izay alehako. Tsy mikasa mangy anareo toy ny nandalo aho ankehitriny, fa manantena toetra elaela eo aminareo aho raha sitrapon'ny Tompo. Nefa hitoetra any Efesosy aho mandra-piavy ny Pentekosta, fa varavarana lehibe no voavoa ho ahy azahoako miasa tsara, nefa maro ny mpanohitra. Ary rehefa tonga Timoty dia tandremo mba tsy anatahotra eo aminareo izy, fa ny asan'ny Tompo no ataony, tahaka ny ataoko koa. Ko aza vela izy olona anao tsinotsinona azy, fa tery soma tsara izy mba ho tonga aty amiko, fa miandry azy mba amin'ny rahalahy sasany aho. Ary ny amin'ny Apôlôsy rahalahy dia nangataka azy fatratra aho hiara-mandeha amin'ny rahalahy ankaty aminareo, saingy tsy sitrapony akory ny andeha tamin'izany, nefa ho avy ihany izy rehefa misy andro mahalalaka azy. Miambeny anareo tomera tsara amin'ny finoana, aoka hitomban-dahy mahereza, izay rehetra ataonareo dia ataovy amin'ny fitiavana. Amen. Rehavako malalo amin'ny Tompo, tsy hitsahatra hitombo aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ilay raintsika sy Jesosy Kristy mpamonjy antsika. Amen. Ny tenin'Andriamanitra hitondrana hafatra ao antsika rehavako amin'ity anio ity dia izay hitantsika sy efa nirenentsika raha teo amin'ny Korintiana voalohany toko 9:10, ny andininy 5 mitsahatra amin'ny andininy 4:20. Korintiana voalohany toko 9:10, ny andininy 5 mitsahatra amin'ny andininy
720 na izanynatsany ko sasa dia ifatoa antsika manokana zao ny andininy 720 ary faranantsika zany eo amin'ny andininy 720 mandritra zao afatra ny tenin'Andriamanitra izay atolotra ho anao izao. Mialohan'ny afatra riavako dia tsara indrindra ny mampafantatra na mameriny indray amintsika hoe inona tokoa moa ny zavatra nisy tao Korinto tamin'izany fotoana izany. Raha jereny ity Korintianina voalohany toko 9 manontolo ity izay fintina sy tombana ho an'ny Korintianina voalohany rehetra. Fintina sy tombana ho an'ny Korintianina voalohany rehetra izao Korintianina voalohany toko 9 izay eo ambany masosika izao. Noho izany ary ny tombana izay nataon'ny Paoly eto dia tsapa fa ireo Korintianina ireo dia tena mbola marefo ny finoany. Marefo ny finoany. Inona no antony? Satria vokatra ny fampianaran-diso maro samihafa izay niditra tao Korinto dia nizarazara ny fiangonana. Nizarazara ny fiangonana. Nipatitaka ny fiangonana. Niparitaka ny vahoaka tao am-piangonana. Ary dia teraka teny amin'ny fiarahamonina ny karazana adevitra maro samihafa izay tsy nitera bokatsoa. Izany nahatonga ny fiangonana niparitaka izany. Fantatsika raha teo moa fa ity Korinto ity izay serana tsambo lehibe, izany hoe varavarana midanadana lehibe anankiray, idira ny fampianaran-diso maro samihafa avy any ivelany ka nivangongo tao Korinto izany naparitaka ny kristianina maro samihafa. Araka ny fantatsika raha teo koa, i Korinto dia oarina sady mitovy amin'ny Sodoma sy Gomora izay toerana nisiny filalaovan-dratsy maro isan-karazany izay nataon'ny olona. Faharatsy pitondra tena goavana dia goavana. Dia hita tao Korinto toy ny hita tany Sodoma sy Gomora koa ny fanambadiany lahy sy ny lahy, ny vavy sy ny karazany. Izany ange tsy voakehitriny ihany fa efa tamin'ny andron'ny soratra masina fa izay dia efa nisy izany zavatra izany. Korinto raha teo moa izany dia toerana ifamezivezen'ny olona maro samihafa, ny entana maro samihafa izay avy any amin'ny firenena samihafa raha teo koa amin'ny mahaseranatsambo azy. Noho izany rehavako malala dia raharaha sarotra ny an'ny Paoly apôstôly ny amin'izao fitoriana ny filazantsara ao Korinto izao mba hampiorenana ny finoan'izy ireo. Saingy tsy kivy tamin'izany izy fa nahery fo loatra izany Paoly apôstôly izany. Nahery fo dia nahery fo tokoa izany ary dia nahavita asa lavitra fitoriana filazantsara mihoatra no vitan'ny olona rehetra izy. Ny adin'ny Paoly apôstôly moa eto izany dia ny fiadiana amin'ireo karazana tsiparifary maro samihafa izay efa tonga ao Korinto. Ny Korintianina voalohany toko 9 ny andininy 5 ka hatramin'ny 720 izany riavako dia ezaka ho tanterahan'ny Paoly apôstôly io mba hiarovany ny finoan'ny olona ao Korinto sy ny toerana manodidina ny Korinto koa toa ny Makedonia izay voalaza eo amin'io soratra masina io, satria marefo ny finoan'izy ireo ka mora mipatitaka sy mora miparitaka izy ireo rehefa tonga ny fampianaran-diso maro samihafa. Inona ary natao riavako na inona ny nataon'ny Paoly? I Paoly tenany no ho avy any Korinto ka hijanona maharitrany izy mba hampiorina ny finoan'ireo Korintianina izay efa nandray ny filazantsara nefa marisarisa ireo. Fa ho avy ihany koa Timoty ary ho avy koa aza i Apôlôsy, ho avy ihany hiaro ny finoan'izy ireo, amangany izy ireo. Tsy hamangy fe hamangy fotsiny fa hitoetrano mandritra ny fotoana maharitra mba hampiorina tsara ny finoan'izy ireo. Rehavako malala ao amin'ny tompo eto amin'ity Korintianina voalohany toko 9 indrindra ny andininy 720 sy ny 7 sy ny 720 ity dia entitra i Paoly
manao teny baiko mahery vaika i Paoly apôstôly manao hoe miambeny ianareo tomoena tsara amin'ny finoana aoka hitomba-nda mahereza io ny andininy 7 teny baiko zany tsy fiangaviana fa tena baiko mavesatra dia mavesatra mihitsy mba hahafahan'izy ireo miorina tsara amin'izany finoana n'Andriamanitra zany. Noho izany ry havako malalo amin'ny tompo dia resaka finoana sy fiangonana no resahana tamin'ity raharaha nataon'i Paoly tao Korinto ity. Ny avatra voalohany ho antsika zany amin'izao raisina avy amin'izany rehetra zany dia hoe ndeha ho saro-piaro amin'ny fiangonana isika. Ndeha ho saro-piaro amin'ny fiangonana isika na amin'ny finoantsika isika. Vavahady lehibe izay tsy mihidy fa ny banaka sy ny banabana, ny vavahadin'ny Korinto na ny serana tsambo tao Korinto izay nidira ny fampianaran-diso maro samihafa va nivelany ary dia teraka tao zany nandrobona tao zany ka lasa raharaha sarotra ny amin'ny Paoly apôstôly. Mora voarebirebi ny zava-baovao ny olona, tia vao ny olona, sodokan'ny akanga tsara soratra ny olona ka manary ny akotamatrano tsika malagasy zay. Ny vokany dia nanary ny maha-kristianina azy marina tokoa izy. Ilay maha-kristianina dia mifototra amin'ny hoe Jesosy Kristy, ilay maty, nitsangana tamin'ny maty ho famonjena ny olona rehetra. Fa navilivily ny sasany zany. Resiny ty teny malaza ty ny olona. Nareo ilay teny malaza ankehitriny. Indraisiko zany ty izao manao hoe tsy mitory tsy misy pirofo izahay. Resiny zany ny olona. Roboka ny olona. Ny laozan'ny olona ny fiangonana marina. Rehefa nilaozan'ny olona ny fiangonana dia izao nitavela koa nanara-maso. Sady efa mihetsiketsika aza ny tongony fa te handeha koa izy. Izay lasa raha teo moa zany dia tsy niverina, nefa na dia tsy niverina aza dia mbola mitaona koa manao hoe andao fa aty aminay ilay Jesosy tena marina, aty izy manasitrana, aty izy mampanakarena, aty izy mampiverina amin'ny vadiny siny na mampiverina vadiny sitaka sy ny sisa. Sary izay tany Korinto zany, fa ny tena marina koa dia sary eto amintsika mihitsy zany lazaiko zany. Sary eto amintsika izay manozongozona ny finoan'ny kristianina mba tsy hiorina tsara. Ary ny zava-misy sy pirofo hitantsika tombana toy ny tia nataony Paoly apôstôly ity, fa mitovy amin'izany mihitsy ny zavatra misy eto amintsika. Marefo ny finoan'ny kristianina ka mora mivadika, mora mivadibadika izy rehefa tonga ny fampianaran-diso maro isan-karazany. Rehavako malalo amin'ny tompo, vavahady lehibe mibanabana ny firesahako any Korinto teo, fa ireto ny vavahady lehibe mibanabana sy midanadana eto amintsika mba ahafahana manozongozana ny finoan'ny kristianina. Tsy inona izany fa ny hainao aman-jery izay maniry toy ny anana eto amintsika izao. Ny tele isan-karazany marobe izay ahitantsika karazana fampianaram-pinoana maro samihafa io. Ny radio maniry ohatry ny anana izay ahenontsika karazana fampianaram-pinoana maro samihafa io. Ny teknôlôjia samihafa, ny Facebook, ny réseaux sociaux maro samihafa dia mivaravarana midanadana ireny, manimba ny finoantsika raha vao tsy mitandrina tsara itsika toy ny tany Korinto koa. Ireny rehetrareny ry havako dia mitarika sy misitona anao manao hoe avy fa mahafinaritra be aty aminay. Ny olona koa moa te hiala sorisory, te hiala voly, te haheno zava-maneno izay mampientanentana sy ny karazany. Ary isika malagasy dia izany mihitsy, rehefa maheno zavatra manentana sy manaitra ny saina dia lasa avy hatrany ny tongotra.
tsy mieritreritra tsara tsy mandinika tsara fa lasa mora resy ny fakapanahy tandre maro ravako malalo amin'ny tompo fidio tsara ny zavatra jerentsika fidio tsara ny zavatra henotsika fa ireny a dia mahatonga kolotsaina ao atsika rehefa zarytsika voataitaitra eo ny saitsika dia lasa mikolotsaina mibaiko atsika zany ary dia very ny finoatsika ny tanjona nefa ry avako malalo amin'ny tompony amin'ireny zavatra maro samihafa ireny dia ny ampiditra atsika ao mifandriky satana fataro tsara ny zavatra eo alohanao sy ny feo izay enonao arovo ny fiangonana ndeha arovana ny fiangonana ny tenantsika ane zany ilay tempolon'Andriamanitra hitoerany tenin'Andriamanitra hiaina ny tenin'Andriamanitra hiveloma ny tenin'Andriamanitra hiveloma atsika ny tenin'Andriamanitra zany ary dia ambeno ny tenantsika ambeno ny ankohonantsika andeha ambenina zao fiangonana misy atsika izao mba tsy hidirana zany hery ratsy avy any ivelany maro samihafa zany zay no afatry ny andininy efatra ambin'ny folo ny ravako tapany voalohany eo fa eo ihany tsy miala eo isika fa ny eo ambany eo ihany ndeo vakina kely zany amin'ny anaran'ny tompo andininy fa efatra ambin'ny folo fa telo ambin'ny folo miambeny ianareo tomoera tsara ny finoana aoka hitomban-day maherezy io aoka hitomban-day maherezy io indray zany zao naoka atsika izao afatra manaraka izao raha tsoriny io dia hoe mitoera na meteza olon-dehibe matotra tompon'andraikitra ny hoe mitomban-day moa eto araky ny tarazo jiosy ny tena antsoina hoe lehilahy teo amin'ny jiosy dia feny 30 taona ny mihoatra izy zany hoe teo amin'ny jiosy dia 30 taona mihoatra no afaka manambady ny lehilahy anankiray satria efa matotra sy azo lazaina ny tompon'andraikitra izy eo mahazo manambady zany lohan'ny ankohonana zany mikarakara sy mamelona ny ankohonana zany manao zay hikolokoloana ny fanahy ny ankohonany koa zany satria ara-panano resantsika eto olona vory hery zany hiatrehana ny fahavalo mety hanafika zany hoe mitomban-day mba tsy hahavery ilay finoana ny Jesosy Kristy ao anaty mba tsy hiongotana zany finoana ao anatsika zany dia mila mitomban-day tahaka izany isika aoka hitomban-day zany koa dia azo lazaina manao hoe aza mipetrapetra-poana na mandany lany fotoana foana amin'ny zavatra tsy misy dikany mitomban-day fa ny mitomban-day koa eto dia olona ao anatin'ny fahavononana hiatrika ny zavatra rehetra zay misy eo anoloany alady ny akafita na hitondranambavaka ny akafita akany fialofana tangaina moa ry avako ny amin'ity anio ity ao amin'io akany akafita io misy an'ireo zaza akizy zay iverina fa tsy manam-piatsony tsy eo ny ray aman-dreniny tsy eo ny fianakaviany dia raisinao izy ireo dia andehaka ny toeran'i Jesosy Kristy isika ny amin'izany akafita zany satria efa manan-kery eo amin'ny fiainantsika isika izao ampiasa zany heritsika zany mba hanampy ireny akany ireny fa tsy ireny ihany fa mitoerana rehetra zay misy akizy na olona njorom-bala na ireo ahilikiliky ny fiarahamonina dia mendrika anampy an'izy ireny isika satria dia tena tiany Jesosy ireny izany ary avako dia tanterao ny adiditsika amin'izy ireny tanterao ny fanampitsika an'izy ireny na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana aza miandry etanina isika
vo manampy reny olona maro karazan'ireny. Rehefa ny fitiavana no manaingy atsika hita amintsika miandiny 720 dia mahavita ny asan'ny tompo isika. Fa rehefa tsy ny fitiavana n'Andriamanitra toy ny lazaina tamin'ny ankizy sy ny tanora teo no manaingy atsika dia raraka andalana ihany isika. Rehefa malala ao amin'ny tompo, rehefa manao zavatra amin'ny fitiavana isika, amin'ny alalan'io hery rehefa ao anatsika omen'Andriamanitra atsika io, dia tsy mimonomonina. Raha te hafantatra tsara izany rehetra izany, mandeha amin'ny fitiavana sy manao zavatra amin'ny fitiavana izany moa isika, dia mila vakiana any an-trano ny Korintiana voalohany 7:12 manontolo. Fa io no manazava izany ahoana tokoa moa izany manao zavatra amin'ny fitiavana izany. Rehefa malala amin'ny tompo, masiky Paoly apôstôly eto amin'ity teny ity. Entitra, matotra. Ny antony diavako dia izao. Tsy mitsitsitsy, tsy misangisangy atsika Satana, izay mieloelo ao alohantsika eo. Raha vao malemilemy sika, dia entiny amin'ny sangany. Izay tsy manana volo, sola, sy ireo fohy volo dia ny lo mihitsy no ibatany Satana azy. Ary dia entiny any amin'izay mety hitondrany azy izay tiany. Sofa miteny amintsika ry havako ny tompo. Araka ny hitantsika tao amin'ny Jaona teo. Jesosy Kristy ny teny tamin'ny mpianany manao hoe tsy hamela anareo hokamboty aho, akaty aminareo aho. Ary Jesosy Kristy rehefa miasa eo amin'ny fiainantsika dia tsy havelany andeha irery mihitsy tsika, fa eo izy mandrakariva mitantana ny fiainantsika. Mandrakariva mitantana. Tolerentsika tao amin'ny teny famelan-keloka ateo. Andriamanitra mitantana. Koa izay tsy mety ho tantany ny tompo, sy tsy mety ho bakio ny tompo amin'ny asan'Andriamanitra izay efa nandrany azy, dia mora resy toy ireto vahoaka Korintiana sasany, izay niparitaka sy nipatitaka tamin'ny fampianaran-diso maro samihafa teo. Rehefa malala amin'ny tompo, amaranana izao afatra izao ary, dia anankiroa ny zavatra nolazaina tamintsika teto tamin'ity anio ity. Ny voalohany dia hoe andeha harovana ny fiangonantsika, andeha harovana ny finoantsika. Fa varavarana maro samihafa izao no mitanatana manodidina antsika ka mety hanimby izany finoantsika izany. Talohan'ny synôda lehibe iny ry havako na efa tao akatoka mihitsy aza dia maro ny rivotra maro samihafa nitsoka mitady hanimby izany finoantsika izany amin'ny alalan'ny tambajotra maro samihafa sy ny vaovao maro samihafa. Isaorana ny tompo fa tsy resiny izany isika. Ary dia isaorana ny tompo koa ny fijoroany ireo mpamonjy synôda lehibe rehetra. Ary nisy an'izany moa teto amin'ny fiangonana misy atsika namonjy izany. Isaorana ny tompo noho ny fijoroan'izy ireo tamin'ny finoana. Nanakatona izany varavarana mitanatana izay manimba ny finoana izany. Isaorana ny tompo izany rehefa malala amin'ny tompo. Ary dia hitoy ane izany finoantsika ny Jesosy Kristy izany, mba hitombo hatrany izany alehibe ny finoantsika izany, ahafahantsika mijoro vavolombelona tokoa ny amin'ny asan'Andriamanitra izay efa petrany amintsika. Ny faharoa teo ry havako dia izao, mitoera olon-dehibe isika amin'ny finoantsika. Aza mety ho veriverezin-dy, aza mety ho reberebe ny Satana amin'ny zavatra maro samihafa, fa tamin'ny tsara ny finoanao, mba olon-dehibe mandray andraikitra tokoa ianao eo amin'ny tenanao, eo amin'ny ankohonanao, eo amin'ny fiangonana misy anao, amin'ny fiarahamonina misy anao, eo amin'ny firenena, mba hahitan'ny olona fa rehefa miasa tsara isika amin'ny maha-kristianina atsika dia mahatarika ny hafa koa izany. Farandravako, izao tenin'Andriamanitra izao dia famanginy Paoly apôstôly sy ny namany any Korinto, mba hahafahantsika mifampahery tokoa amin'ny fiainantsika, dia mifamangy vangiry fa aza vela ho sakana ny tambo, aza vela ho sakana ny sakana maro samihafa ny fifamangintsika,
fa manampy amin'ny fampahirezana antsika izany rehetra izany. Vangio ny havana, vangio ny mpiarany vavaka, vangio ny any amin'ny akany, vangio ny any amin'ny toerana maro samihafa, fa rehefa mifamangy toy izany sika dia mahery ho azy. Man'Andriamanitra mivoninahitra ry havako, fa ahasoa ny tena sy ny fanatsika izany tenin'Andriamanitra izany. Amen. Ivavaka isika. Andriamanitra anay eo misaotranao izay noho ny amin'ny teninao, izay teny mampahery anay. Ny tamin'ity androanyity indray, mba hahafahanay miaro ny fiangonana, dia ny tenanay izany, ny ankonana sy ny tokantranonay izany. Fa izao fiangonana iangonanay izao koa izany, fiangonana daholo izany, satria toerany teninao sy hiasany ny teninao, dia mampaherezanay hatrany no Tompo, ny amin'izany mba ahafahanay mamita ny asa izay efa nanondrahanao anay eny anivon'ireny sehatra rehetra ireny. Ahafahanay mijoro vavolombelona tokoa, mba ho rindrina mafy izay, tsy ahafahan'ny Satana manararoatra ka hanimba ny finoanay. Ny teninao koa nanambara taminay teo fa mila mitoetra olon-dehibe ny finoana izahay, fa tsy zazazaza saina ny amin'izany, ka ho mora voarebireby ny amin'ny zavatra maro samihafa izay mety hanimba ny finoanay. Naneo taminay koa izany fa ankehitriny indrindraindrindra ny amin'izao fotoam-piasana vaovao eto amin'ny FJKM izao indray, dia olona ho samy hijoro tokoa izahay, olona matanjaka, hiasa mafy, hiasa tsara noho ny aminao Andriamanitra sy ilay Jesosy Kristy, tompony zavatra rehetra sy tompony hery rehetra, ka manome anay izany koa mba hiasanay sy ampiasainay eo amin'ny fiainanay. Misaotra anao ary izay Tompo, noho ny amin'ny fahavitan'ny synôda lehibe izay nentinay ambavaka isan'andro isan'andro izany, fa nahazo filoha vaovao hitantana azy noho ny aminao Jesosy Kristy ny fiangonana. Barao mpiandraikitra foibe vaovao, mpiandraikitra foibe vaovao, ary mbola isy koa aza aoriana ny tompon'andraikitra izay hofidiana sy hotendrena anotanteraka izany asa eto anivon'ny FJKM izany. Misaotra fa nanana anjara tamin'izany izahay teto, satria nisy olo-tena dia entina mba havaka hatrany izy ireo, mba hitombo hatrany ny finoananao Jesosy Kristy. Mivavaka ary izay ho an'ireo tompon'andraikitra rehetra voafidy ireo koa, mba olona ho sahy hanohitra izay tsy rariny, hijoro amin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana, satria mpaminany ny fiangonana, ka avelanao hiteny izay amin'ny zavatra rehetra izay misy eo amin'ny fiarahamonina, ny firenena, izao tontolo izao mihitsy azy. Ny Tompon'Andriamanitra io tondra mavaka koa izay ankehitriny ny amin'ny ray aman-dreny mpitandrina izay mbola tsy eto, fa mamaraparana ny fialan-tsasatra izy ireo. Ianao Andriamanitra ilay efa tompony fiainany sy nametrahany izy ireo ny fiainany koa, no hitantana azy ireo, hivimbina azy ireo, omba azy ireo. Tafaverina soamantsara amin'ny asindray, ary dia anana fifaliana sy fiadanana amin'izany. Mitondram-bavaka izay satria efa mamaraparana ny fialan-tsasatra koa izao ny mpianatra. Eo ihany koa ireo vao anatanteraka dingana vaovao indray eo amin'izany fianarana izany, eo ny fisondrotana kilasy, ny fahafahana fanadinana maro samihafa, ary ny baccalauréat taty amin'ny faritra misy anay, aza izay mivaly amin'izao androany sy anio izao, dia tsy ampihena ny finoan'izy ireo anie izany,
raha sanatria misy ny tsy fahafahana ho an'ireo afaka kosa dia hitombo ihany koa ny finoany ianao Jesosy Kristy satria mpanomponao izy ireo olona tia ianao izy ireo mivavaka izay ho an'ny ray aman-dreny hiatrika amin'ny fidiran'ny mpianatra izay efa akatoka tokoa ankehitriny ianao Andriamanitra ilay tompony zavatra rehetra no anomeny zavatra rehetra ho azy ireo ary ampahery azy mandrakariva mivavaka izay ho an'ny firenena misy anay ilay firenena nametrahanao Jesosy Kristy anay hivelomanay indrindra amin'ny finoananao dia hitondram-bavaka mandrakariva ireo mpitondranay ireo zahay mba olona matahotra anao Andriamanitra olona mendrika ny asa nametrahanao Andriamanitra azy ka ho lavitra ny faharatsiana sy ny kolokolo maro samihafa fa olona hijery anay vahoaka malagasy rehetra ka anao toan'Andriamanitra ampitovy ny olona rehetra Jesosy Kristy mpamonjy anay io mivavaka hatrany izay ho an'ny fiangonana izay efa nentina mbavaka teo melipatrana amin'ny toerana rehetra izay hatrany ivelany koa aza dia tena hahajoro amin'ny finoananao tokoa mivavaka manokana izay ho an'ny akany fialofana tangaina ao anatin'izany fiangonana izany maro ireo ankizy tanora izay tsy manam-piao nefa ankehitriny dia misy ny fiangonana miazy ireo ampaherezo ireo tompo ireo mpitantana ary izahay rehetrao dia hahatsiaro sy hanampy izany akany fialofana tangaina izany mba hahafahanay mahasoa eo anatrehanao Jesosy Kristy isan'andro maro iry ny zavatra mbola any an-tsainay ihany tompo tianay holazainay eto anatrehanao ho fangatahana mba hahafahan'ny fiainanay mandroso amin'ny finoana nefa noho ny fahafoiza amin'ny fisainanay dia tsy mahatakatra lavitra izahay ankehitriny ary mivavakay dia ataonay amboararay amin'ilay vavaka tsara indrindra nampianarinao mpianatra ao fa izay manao hoe karinay izay ny an-danitra ao masina ny anaranao tonga ny any fanjakanao ataony any sitraponao ity tany tahaka ny danitra eo an'io izay nasaza ao anay ary mamelany elokay tahaka namelanay izay meloka taminay aza mitondra anay amin'ny fakapanahy manafanay amin'ny ratsy ho anao ny fanjakana sy ny hery ary ny finaritra mandrakizay amen misaotra ny tompontsika ry havako noho ny fahatanterahana fotoana rehetra tamin'ity anio ity amarana ny fotoantsika ankehitriny hitsangana ny fiangonana izao ny ra 9:700 ny andininy 5 ny iraintsika ary dia atolotra ny tsodrano raha iso amin'ny finoana sy ny fanantenana ry havako ny tsodrano tononona amin'ny anarany Jesosy Kristy tompontsika manao hoe ary Jesosy Kristy tompontsika sy Andriamanitra raintsika izay efa tiantsika ka nanome antsika fampiononana mandrakizay sy fanantenana tsara amin'ny fahasoavana no ampionona ny fonareo ane sy ampahery anareo amin'ny asa sy ny teny tsara rehetra amen hipetraka isika ry havako hivavaka mangina ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanamasina amen